Mianatra ny araba toko klasy toko vavy ny vanim-potoana manasara taona no asiantsika resaka anio. Tsara ny mampafantatra ety am-piandohana fa azo sokajiana ho roa lehibe ny vanim-potoana eto Madagasikara dia ireto manaraka ireto ny vanim-potoana ny fahavaratra izay ny volana novambra hatramin'ny aprily, manarak'izay ihany koa ny vanim-potoana ny ririnina dia ny volana jona hatramin'ny volana aogositra. Ahitana tetezana manasaraka azy ireo izay fiampitana tanteraka makany amin'ny tena vanim-potoana ary antsoina hoe vanim-potoana manasara taona dia ireto manaraka ireto: manasara taona voalohany na ny fararano hoy ny malagasy ka ny volana May no isitrahantsika izany. Manarak'izay ihany koa ny manasara taona faharoa na ny lohataona ka ny volana septambra, oktobra ary novambra. Efa eto am-pamaranana ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary hiditra tsikelikely amin'ny manasara taona fararano amin'izao fotoana izao. Amin'ny manasara taona amin'ny ankapobeny dia malefaka hatrany ny alzay ary tsy maro toerana izany indraindray. Arak'izany ihany koa dia tranga maro no mety ho hita amin'ny vanim-potoana manasara taona toy ny andian-javona, ny havandra, ny fiovaovan'ny tsiokandrivotra, mety midina sy miakatra ihany koa araka ny fanantonana amin'ny vanim-potoana ny maripana. Marihana nefa fa mety hiova araka amin'ny tranga misy eny anabakabaka izany rehetra izany dia mametraka ny mandram-peona ao amin'ny